De ho ampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika faly merabatsika rehetra mpanaraka ny fandarana Kristy noivo eto amin'ny Olivasoa radio indray amin'ity androany ity. Ny horesahantsika androany de ny momba ny antsoina hoe fibanjinana amin'ny Jesosy Kristy, fibanjinana ny asampamonjeny Jesosy Kristy. Hozaraiko anankiroa ty fanazavany ty ny tapany voalohany de iresahako manokana fotsiny ny atao inona ny atao hoe fibanjinana, ary ny tapany faharoa kosa de iresahako manokana hoe ohatry ny ahoana zany hoe mibanjina an' Jesosy Kristy, mibanjina an' Jesosy Kristy ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahavalo amby folo de zao ny teny ao hoe fa isika rehetra kosa ozy izy amin'ny tavatsy misarona de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo de ny fanahy. Fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny ao amin'ny fitaratra. De amin'ny misy asteriska kely eo de hoe isika rehetra kosa mitavatsy misamba de mijery ny voninahitry ny tompo de tahaka ny fitaratra tarafiny ny voninahitry ny tompo. Zay ny soratra ao, tahaka ny fitaratra tarafiny ny voninahitry ny tompo. Iresaka ary alohantsika ny voalohany ny atao hoe fibanjinana. Inona ny atao hoe fibanjinana? Tadio tsara ry havana fa zay zavatra saininao, zay zavatra banjininao, zay zavatra ifantohany sainao de iny tsy maintsy aka toerana ngeza be eo amin'ny fiainanao. Tadio tsara fa ny tontolo miseho eo amin'ny tontolo hitamaso de vokatry ny zavatra mitranga ao amin'ny tontolo tsy hitamaso, vokatry ny zavatra saininao, zavatra dinihanao, zavatra amikisanao ny tenanao de miseho eo amin'ny tontolo hitamaso zany. Ozy izy Joba ao amin'ny Joba toko fahatelo ny andininy fadimy amby roapolo, fa izay atahorako ozy ny mahazo ahy ary izay ango vitako ny manjo ahy. Joba toko fahatelo ny andininy fadimy amby roapolo. Fa izay atahorako ny mahazo ahy ary izay ango vitako no manjo ahy. Io fampianarana io ry havana ataoko tsindriko mazava tsara aloha ity ampiandohana ity fampianarana ity no anisany disoin'ny mpanao développement personnel, no anisany disoin'ny mpampianatra positive attitude, disondry zareo. Ary rehefa disony le zavatra de lasa miivo amin'ny tenan'ny olombelona, lasa mampianatra izao ny zavatra mila azontsika tsara. Zao tontolo zao de mampianatra atsika, mampanao entraînement antsika mba hibanjina zavatra tsara, mba hanana fijery miabo positive attitude amoa ny fiantso anazy, mba hijery zavatra amin'ny fijery miabo. Zany ny ampianarana zao tontolo zao. Fa saingany ny kristianina tsotra ry havana, ny kristianina tsy mianatra fijery miabo, ny kristianina tsy mianatra mba hanana attitude miabo, ny kristianina tsy mianatra manao entraînement mba ho miabo ny fomba fijery ny zavatra, tsy fa Kristy velona ao anatiny ilay mpandresy no manome azy ny fomba fijeryn'ny Kristy, ny fomba fisainan'ny Kristy, zay miivo amin'ny Kristy. Zavatra roa samy hafa reo. Iresaka aloha ary zany ry havana ny atao hoe fibanjinana satria raha tsy azontsika mihitsy ty fibanjinana ity de ho sarotra antsika ny azo ny ambiny. Ny atao hoe fibanjinana zany de izao misy fiteny frantsay hoe un grand problème ozy izy, c'est un petit problème que tu regardes de trop près. Zany hoe ny atao hoe olana ngezabe anankiray de olana kely anankiray zay iny ny fantohanao fatratra ary de lasa olana ngeza be izy iny eo amin'ny fiainanao. Zay ny dikany hoe mibanjina zavatra anankiray. Tadio tsara fa rehefa ny olana mibanjininao, rehefa ny olana ny esanao saina, rehefa ny olana, rehefa iny no ataonao ivo ny fiainanao sy ny fisainanao sy ny tontolo andronao sy ny zavatra rehetrarehetra, rehefa iny olana mitranga iny no omenao lanja de tadio fa tena andray lanja ngezabe eo amin'ny fiainanao zany olana zany. Ary ny olana rehefa iny
iny ny banjininao, iny ny saininao eo de asiny developy iny olana iny, ary tena ho lasa ngeza be iny olana iny eo amin'ny fiainanao. Tadio zany. Ny olana ry havana tsy maintsy misy ary tsy maintsy mandalo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, fa arakaraky ny fantohantsika amin'izany olana zany no vao mainka nalavitra antsika ny vahaolana, ary vao mainka koa iny olana iny andray toerana ngeza de ngeza eo amin'ny fiainantsika. Rehefa tsy hitan'ny olona ny vahaolana amin'izay de lasa ny olona lasa mianatra resaka développement personnel, lasa araky ny teneniko teo, lasa mirelativiser zavatra mitranga izy. Anisan'ny olana kristianina ry havana, rehefa tsy hitany, rehefa tsy azony ity fibanjina ao amin'ny Kristy ity, de lasa manamartena indray ny kristianina, zavatra rehetrarehetra miaraka miasa mahasoa, de ny zavatra hita maso ihany ny banjinina, fa saingy zao mibanjina ny zavatra hita maso ihany izy, fa saingy zao ozy izy hoe mandeha de zay miainga eo miainga, fa tsy problème zany akory, tsy olan'zany. De lasa tsy fivakiana aloha, samy hafa amin'ny fibanjinana an'i Kristy sy ny tsy fivakiana aloha. Fa ny zavatra ho resahantsika eto androany tsy hoe tsy mivaky loha, na hoe hodiana tsy hita ny olana, tsy izay le resaka, fa ny resaka resahantsika eto androany de hoe zay banjininao de tsy maintsy mitranga eo amin'ny fiainanao. Izay atahorako ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny mahazo ahy, ary zay angovitako ny manjo ahy ozy izy Job, ao amin'ny Job 3:5-7. Ndika zany ry havana de zao, zay zavatra rehetrarehetra banjininao, omenao laky eo amin'ny fiainanao, omenao laky eo amin'ny fiainanao, zavatra ekenao marina, de tadio fa tsy maintsy aka toerana ngezabe eo amin'ny fiainanao zany. Raha olana no banjininao, raha olana no omenao laka ny fibanjinana azy, ny fisaintsainana azy eo amin'ny fiainanao, de tsy maintsy aka toerana ngezabe zany. Zay ny voalohany aloha ry havana. Ny dikan'izany ve de hoe tsy vakiana aloha zany ny olana, araka ny lazaiko teo, diso ary tena fiheveran-diso ny an'ny kristianina sasany, zay mieritreritra hoe tsy esana aloha zany, tsy esana saina zany, fa zay mitranga eo de mitranga, zay miseho de miseho, de zay aloha zany matoa mitranga ny olana, de zay ny sitrapon'i Jesosy. Tsy ry havana, tadio tsara fa misy olana ary misy zavatra mitranga zay tsy sitrapon'Andriamanitra, fa vokatry ny fitarian'ny nofo, vokatry ny fisainantsika olombelona, vokatry ny didoantsika, vokatry ny zavatra ataontsika no mampitranga zavatra anankiray eo amin'ny fiainantsika. Ary zany tsy azo ahilika amin'Andriamanitra fa irresponsabilité zany. Be de be ny kristianina irresponsable, de rehefa mitranga ny zavatra anankiray de lazainy fa zay ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ry havana, tsy de tsy, satria lasa fanamarina teny zany, taritin'ny nofo ianao, taritin'ny nofo ianao ohatra, de rehefa misy zavatra mitranga anankiray de Andriamanitra no lasa manamartena ianao, de ozy ianao ny zavatra rehetra miaraka miasa aso. Tsia, ny zavatra aseho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, raha fitarihan'ny fanany nandehanantsika, de misy lesona tian'Andriamanitra ho ampianarina. Raha fitarihan'ny nofo ny nandehanantsika, de tadio tsara fa mijinja n'izay nafafintsika, mijinja n'izay nafafinao ianao raha nandeha tamin'ny fitarihan'ny nofo ianao, ka misy olana, misy ady, misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, de tsy maintsy zakainao ny vokany. Zay mila azo tsara zay, fa tsika tsy afaka manamartena amin'ny hoe zavatra rehetra miaraka miasa mahasoa, ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa. Raha nitarihan'ny nofo anao ary manaiky ianao hoe Jesosy tena nitarihan'ny nofo manaiky de mitodika eo aminao ny asampamonjenao. Ianao nefa ny amelankeloka, ianao nefa niaraka nomboana tamiko teo amin'ny hazo fijaliana, ianao ny velona atao anatiko te manaiky diso Jesosy. Resaka afo zay. Fa raha ianao kosa mitarihan'ny nofo nefa manamartena hoe sitrapon'Andriamanitra, de miala tsiny fa tsy maintsy zakainao zay zavatra nafafinao. Zay aloha zany ry havana, mila mazava zay hoe tadio tsara fa itsika de zay zavatra banjintsika zany no miseho amintsika. Raha fitarihan'ny nofo no ny banjininao sy nandehananao tamin'ny fiainanao, mazava ho azy fa zay ny tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao, ary tsy maintsy hitarika olana, hitarika korontana zay eo amin'ny fiainanao. Ny fitarihan'ny nofo eo am'izay misy ny fitarihan'ny nofo, tsy maintsy misy olana hitranga, tsy maintsy misy korontana hitranga. Zay ny mahatonga anahy miteny hoe arakaraky ny fandresenao na ny faharesenao ao amin'ny tontolo hita maso, ny zavatra tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao. Zay ny tsy maintsy hitranga eo amin'ny fiainanao.
Iresaka am'izay ary tsika ry havana an'ity hoe banjina Jesosy Kristy, mibanjina an' Jesosy Kristy. Ao amin'ny Hébreu toko 12 de zao ny teny ao 12 toko 12, mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, zay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba azon'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka de efa mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Tadio ry havana fa izao ny atao hoe fibanjinana aloha an' Jesosy Kristy de efa ritako tsara. Ny atao hoe fibanjinana an' Jesosy Kristy de ny fibanjinana ny asampamonjeny, fibanjinana ny asampamonjena zay vitany Kristy. Inona avy zany asampamonjena vitany Kristy zany? Ny asampamonjena vitany Kristy de ireto avy: voavelany elokao nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy, nandony vidiny aina solon'ny aina, vidiny fahafatesana tambony ota, nalohany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliany zany, aina solon'ny aina zany, vidiny fahafatesana tambony ota, ary de voavelany elokao taloha, ankehitriny, ary ho avy. Zay ny asampamonjena nataony Jesosy Kristy voalohany, voavelany elokao taloha, ankehitriny, ary ho avy. Voalohany Jesosy Kristy ny aina solon'ny aina, vidiny fahafatesana tambony ota tokony hatra aminao, satria fahafatesana ny tambony ota de nalohany Jesosy Kristy le aina solon'ny aina, vidin'izany voavelany elokao taloha, ankehitriny, ary ho avy. Zay ny asampamonjena voalohany nataony Jesosy Kristy, voavelany elokao. Faharoa manaraka an'izay, niara-nomboana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, niara-nomboana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Ny dikan'izany de maty, efa niara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, lay ianao lay mpanota taloha, lay ianao lay tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra taloha, lay ianao lay taritiny nofo, efa niara-nomboana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mila azo zay. Zay ny zavatra faharoa zay. Zavatra fahatelo de zao: mila azo tsika tsara. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy, ary resiny ny fahafatesana sy ny endrim-pahafatesana rehetra eo amin'ny fiainanao. Resiny Jesosy Kristy ny fahafatesana sy ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny fiainanao, resiny fanameloana, resiny ny ozina, resiny ny aretina, resiny fahafatesana, resiny zavatra rehetrarehetra izay endrim-pahafatesana tebiteby ady, fitaintaina, natahotra alahelo sy ny zavatra mahatrika, resiny Jesosy zany. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Fahaefatra ry havana de zao: nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra any an-danitra izy ameno ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe tsisy nidina, tsisy niakatra afa-tsy ilay nidina ozy izy, ary zay nidina ozy izy de izy koa niakatra nameno ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy, nameno ny zavatra rehetra izy. Ary ny avy izy nidina tamin'ny alalan'ny fanamasina, ary zay ny tena anisan'ny ngeza indrindra, nidina tamin'ny alalan'ny fanamasina Jesosy Kristy tamin'ny andro Pentekosta, nameno ny zavatra rehetrarehetra. Ary de ozy izy Paoly eto: tsy za tsony velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ny dikan'izany de zao ry havana: lasa Jesosy Kristy ny velona ao anatinao raha mino an'izany ianao. Lasa Jesosy Kristy mivelona ao anatinao raha mino an'izany ianao. Lasa Jesosy Kristy ny miatrika ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny zavatra atrehanao, eo amin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ady atrehanao. Jesosy Kristy zay velona ao anatinao ny miatrika an'izany. Izy ny lasa velona ao anatinao, izy ny lasa mitarika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra, izy ny lasa mitarika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny dikany de zao: ny atao hoe mibanjina Jesosy zany de mibanjina an'ireo asampamonjena zay vitany Kristy ireo. Misy antony ry havany Jesosy Kristy, niteny izy tamin'ny mpianatra: mahatsara anareo ny fialako ozy izy, fa raha tsy ala de tsy ho avy any aminareo ny mpananatra, fa raha andeha ozy izy de ho tonga aty aminareo izy. Ary zao ny tena toy an'izay zavatra ngeza indrindra: fa raha tonga mpananatra ozy izy, Jaona 5:20, fa raha tonga mpananatra ozy izy, zay rahako aminareo avy amin'ray de ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray, de izy ozy izy mivavolombelona hanambara. Ary ianareo koa de vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Vavolombelona hanambara. Zay olona manana ny fanamasina rehetra ry havana de alao azava tsara fa vavolombelona manambara ny asampamonjena Jesosy Kristy. Ny asan'ny fanamasina ao anatintsika de vavolombelona, témoin
manambara ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Raha tena velona ao anatinao fanahany Kristy, de vavolombelona io manambara manondro ny asa-pamonjena zay nataony Jesosy Kristy, ary zay ny asany fanahy masina ao anatinao, manondro ny asa-pamonjena nataony Jesosy Kristy. Ny fanahy masina tsy manameloka, ny fanahy masina tsy mepanga, ny devolo mipepanga, ny devolo ny manao asa fiapangana, ny devolo ny manao asa fanamelohana, fa ny fanahy masina kosa de manao asa fijoroana vavolombelona zay manondro ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny fanahy masina de manao asa vavolombelona zay mampibanjina anao ny asa-pamonjeny Kristy. Jesosy no niteny an'izany. Ny fanahy masina de miasa andro manalina ary manondro anao ny asa-pamonjena nataony Jesosy Kristy sy vitany Jesosy Kristy ho anao. Ny asan'ny fanahy masina de mampitodika anao isa-tsegondra, isa-minitra eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, eo amin'ny hazo fijaliana, eo amin'ny fitsanganana, eo amin'ny fahavelomany ao anatinao. Zay ny asan'ny fanahy masina zay. Ny asan'ny fanahy masina de mpisolo vava ozy izy, mpananatra ozy izy. Mpisolo vava, aiza misy asa fisoloana vava? Eo amin'ny asa-pamonjena zay nataony Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Aiza misy asa fisoloana vava? Eo amin'ny fahavelomany Kristy ao anatinao ka isoloany vavanao amin'ny zavatra rehetra zay mitranga amin'ny fiainanao. Mampitodika anao eo amin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany ny fanahy masina, ary mampiaina anao an'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany, mampiray anao ao anatin'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Zany ny asan'ny fanahy masina. Ny dikany hoe mibanjina ny Jesosy Kristy ny havana, de miray amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny. Ao anatin'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjeny, ao no misy ny fibanjinana ny Jesosy Kristy. Miray amin'ny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjena vitany ho anao. Zay ny dikany hoe mibanjina any Jesosy Kristy. Miaina ny asa-pamonjena vitany Jesosy Kristy, miaina ny famelankeloka zay nomeny Jesosy Kristy anao teo amin'ny hazo fijaliana, miaina ny fiarahanao voaomby niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Miray ao anatin'izany fahavelomany Kristy ao anatinao zany. Zany ny atao hoe mibanjina ny Kristy, manana firaisana amin'ny asa-pamonjeny Kristy, mianana firaisana amin'ny teniny Kristy. Zany ny atao hoe mibanjina ny Jesosy Kristy, tompony fonontsika ozy izy sy mpanefazy, manana firaisana amin'ny teniny Kristy, ary ny teniny Kristy de miorina amin'ny asa-pamonjena zay vitany Kristy. Ry havana, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny orana zay mitranga amintsika, ohatry ny ahoana zany hoe mibanjina ny Jesosy Kristy. Ny atao hoe mibanjina ny Jesosy Kristy ry havana de tsotra. Manana firaisana am'izay asa-pamonjena vitany Kristy ho anao zay anao. Misaina andro manalina, zay no iainanao, miaina manana firaisana ary miaina n'izany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany. Eo anatrihan'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, eo anatrihan'ny ady sy ny korotana maro isan-karazany, eo anatrihan'ny fanamelohana. Na fanamelohana zao tontolo zao, na fanamelohan-tena, de mila iainanao, mila banjinanao ny asa-pamonjena vitany Kristy amin'ny hazo fijaliana zay miteny aminao hoe voavelany eloko ao. Mila banjinanao zany, mila iainanao zany. Zavatra anankiroa ny havana no mitranga. Raha tena nitarihan'ny nofo anao no sendra fanamelohana na sendra fanamelohan-tena, mitodio amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, mangatandray fifonana, mifonandray eo amin'ny Jesosy Kristy, mifona Jesosy, tena nitarihan'ny nofo. Ary de raisondray ny famelankeloka efa vita 2 arivo taona lasa zay efa nomeny Jesosy Kristy ho anao. Fa raha nitarihan'ny fanahy kosa ianao nanao zavatra anankiray, ninninona fanamelohana, ninninona fanamelohan-tena, fanamelohan'ny hafa zay ataony anao, de ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 4:9, ny andiny voalohany miteny mazava tsara, tsy misy fanamelohana intsono azy eo amin'ny Kristy Jesosy ho any zay tarihan'ny fanahy. Raha nitarihan'ny fanahy masina ianao, ninninona fanamelohana ataon'ny devoly ianao, tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha nandeha araka ny fitarihan'ny nofo kosa ianao, ndanandray miverina mitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, raiso indray tsy angatana intsony, raisina indray le famelankeloka zay efa vitany Jesosy, ekeo ny fahatosoanao, ekeo ny fitarihan'ny nofo zay nandehananao, de ndanandray miverina amin'ny asa-pamonjeny Jesosy, fa mamela eloka anao Jesosy isan'andro, vaovao isan'andro ny famindram-pony. Raisondray famelankeloka zay nomeny Jesosy efa vita 2 arivo taona lasa, voavelany eloka ao taloha, ankehitriny, aro avy, aza manamary tena, fa raisondray ny famelankeloka zay nomeny anao.
eo anatrehan'ny zavatra mitranga isan-karazany. Tadio fa mila mibanjiny ianao an'izany asampamonjeny Jesosy Kristy zany. Mila azonao tsara rehefa niara-nomboana n'inona zavatra ataonao. Tsy fantatro ntsiny hoe inona ny ataoko, inona ny zavatra, inona ny sitrapon'Andriamanitra sy zavatra maro isan-karazany. Efa voaomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Efa izy ny velona ao anatinao, Jesosy Kristy ny velona ao anatinao. Andre feo izy ianao rinanao, hiteny aminao, hiteny lalana, ka izory. Kristy mivelona ao anatinao, ninninna ady, ninninna olana, ninninna zavatra mitranga, mpanjiny ny asampamonjeny Kristy. Efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, resy ny endrim-pahafatesana rehetra. Mety mandalo zavatra ianao eo amin'ny tontolo hitamaso, marina zany. Marina zany. Fa ny teniny Jesosy miteny mazava tsara. Ety am'izao tontolo zao ny ahitanareo fahoriana. Nefa matoky izaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Mpanjiny ilay fandreseny, zay efa nomeny Jesosy Kristy anao. Ary am'izany ozy izy Jesosy de manoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tia anareo. Mpanjino zany fandresena nomeny Jesosy Kristy anao zany. Mpanjino zany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamaty zany. Nandreseny ny ady, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny fanameloana, ny ozana. Zavatra maro isan-karazany. Efa resin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ozy izy Paoly hoe sainy ny zavatra any ambony ozy izy, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Zao nitenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana 4:7 ka raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo, de katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toerany Kristy zay mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra. Sainy ozy izy ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ninninna zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika ravana. Sainy ny zavatra any ambony. Zay zavatra banjininao ny tsy maintsy iseho amin'ny fiainanao. Rehefa ny olana mibanjininao, de iseho amin'ny fiainanao ny akadirin'ny olana ry havana. Fa rehefa ny asampamonjeny Jesosy Kristy no banjininao, de iseho amin'ny fiainanao ny mahasarobidy, ny mangeza, tsy misy maharesy an'izany herin'ny asampamonjeny Jesosy Kristy zany. Iseho amin'ny fiainanao ny herin'ny asampamonjena sy ny fandreseny Jesosy Kristy iseho amin'ny fiainanao zany. Tsy mila manao développement personnel tsika ry havana, tsy mila manao positive attitude, tsy mila manambony moral, tsy manambony moral ny zanak'Andriamanitra ry havana. Tsy manao be mokondolo ny zanak'Andriamanitra, fa matoky tanteraka ny asampamonjeny Jesosy Kristy. Tsy mila manao entraînement tsika hoe mahery matanjaka zao tsy mila manao entraînement zany tsika. Fa ampianaran-diso zany ry havana. Fa ny zanak'Andriamanitra mila miorina tsara sy mila matoky an'ilay Jesosy Kristy zay velona ao anatiny. Lay tompony finoantsika sy mpanefa azy, mila miorina tsara ao anatin'izany ny zanak'Andriamanitra. Mila miorina tsara eo amin'ny hazo fijaliana, eo amin'ny asampamonjena, eo amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mila miorina tsara eo amin'ny fahavelomany Kristy ao anaty. Zany mila iorenantsika zany ry havana. Mila miorina eo amin'ny Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ilay vatolampy. Raha tena miorina eo amin'izany Jesosy Kristy ilay vatolampy zany tsika, de tadio ry havana fa ho asehony atsika ny herin'ny fandreseny. Ny herin'ny fandreseny zany hoe hazo fijaliana zany, ny herin'ny fandreseny zany hoe fitsanganan'ny tena maty zany, ny herin'ny fandreseny zany hoe Kristy velona ao anatsika zany. Rehefa misaina an'izany isan'andro tsika. Ozy izy Paoly hoe raha tsy mijery ny hita zay, fa ny hita de vetivety foana ozy izy. Fa ny tsy hita ozy izy ny maharitra mandrakizay. Raha tsy mijery ny hita zay fa ny tsy hita. Ny hita de vetivety foana, fa ny tsy hita kosa maharitra mandrakizay. Zay vokatry ny ady miseho amin'ny tontolo tsy hita maso ry havana, ny tsy maintsy ho vokatra iseho aminao eo amin'ny tontolo hita maso. Raha resy ianao amin'ny tontolo tsy hita maso, de tsy maintsy ho resy ianao amin'ny tontolo hita maso. Fa raha raisinao kosa ny fandreseny Jesosy Kristy zay efa vita ny 2 taona lasa, raisinao ao amin'ny tontolo tsy hita maso zany fandreseny Jesosy Kristy zay efa vita 2 taona lasa zany, de iseho amin'ny fiainanao ny fandreseny Jesosy Kristy. Mbola veriko ihany, tsy fanamboniana moral zany ry havana. Tsy fanaovana litanie na fanaovana loi de l'attraction na famerimberenana vavaka akory, na fanaovana
fisainana miabo fanaovana entraînement fisainana miabo sanatria lasa zany ny ataon'ny kristianina ry havana tsia fa tsotra fandraisana ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, fiorenana eo ambony fandreseny Jesosy Kristy, ary fampisehoana eo amin'ny tontolo hita maso zay fandreseny efa vitany Jesosy Kristy sy fahavelomany Jesosy Kristy ao anatintsika. Tady ry havana, fa itsika tsy manao zavatra ho an'Andriamanitra. Raha tena velona ao anatintsika Kristy tsy manao zavatra ho an'Andriamanitra tsika, fa Kristy velona ao anatintsika kosa ny manao zavatra amin'ny alalantsika. Avelao Jesosy Kristy ampiseho ny fahavelomany sy ny fandreseny amin'ny alalantsika. Avelao Jesosy Kristy velona ao anatintsika ampiseho amin'ny tontolo hita maso fa izy ny velona ao anatintsika ary ny fandreseny no iainantsika. Miova amin'ny fanavozana ny saina mba hisehoany zany fandreseny Jesosy Kristy zany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Miova amin'ny fanavozana ny saina mbanjiny ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, fa arakaraky ny banjinantsika ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy, ibanjinantsika ny hazo fijaliana zay nanomezany antsika amin'ny famelankeloka, ibanjinantsika ny hazo fijaliana zay niaraka nanomboana antsika teo amin'ny niaraka tamin'ny teo amin'ny hazo fijaliana, ibanjinantsika amin'ny fitsanganan'i maty ka nanomezany antsika ny fandresena miezinezina satria resany Jesosy Kristy na ny fahafatesany azy, ibanjinantsika ny fahavelomany Jesosy Kristy ao anatintsika ka ahafantarantsika fa tsy tsika tsony velona fa Kristy mivelona ao anatintsika. Arakaraky ny banjinantsika an'izany nisehoany zany fandreseny Jesosy Kristy zany eo amin'ny fiainantsika. Tady ry havana, fa ny fibanjinana an Jesosy Kristy de fiainana n'zany fahamarinana rehetrarehetra zany, firaisana ao anatin' zany fahamarinany tenin'Andriamanitra zany, mariny zany tenin'Andriamanitra zany, mariny zany filazantsara zany, ary miray ao anatin' zany fahamarinany filazantsara zany tsika, miainana zany fahamarinany filazantsara zany tsika, miainana zany famelankeloko zany tsika, miainana zany fahavelomany Jesosy Kristy ao anaty zany tsika, miainana zany fitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty zany tsika, mila iainana zany mba ho tonga tena fiainana eo amin'ny fiainantsika zany. Arakaraky ny zavatra banjintsika, zay zavatra banjintsika ry havana ny tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainantsika. Tady io zany zay zavatra banjininao, rehefa banjininao ny olana dia aka hadiry lehibe de lehibe eo amin'ny fiainanao ny olana, ho asian'ny devoly lopy izany olana zany, ho asian'ny devoly lopy eo masonao mba elebebe kokoa izany olana zany ny fahitanao azy. Fa rehefa tena Jesosy Kristy mibanjintsika de ho hitatsika ny alehibe, ny atsara, ny asoa, ny alava, ny akadirany zany hoe asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy. Lehibe zany ry havana, mbola tsisy zavatra lehibe nitranga teto ambonin'ny tany noho ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy. Ny zavatra ngeza indrindra teto ambonin'ny tany ry havana tsy ny olombelona nandeha niakatra nakany amin'ny volany, tsy ny tour de babel zay ny olombelona niezaka hanakatra an'Andriamanitra, fa ny zavatra ngeza indrindra nitraka teto ambonin'ny tany de ilay Andriamanitra niala tao amin'ny lapan'ny voninahiny ka tonga nanitsaka teto amin'ity zao tontolo zao ty, teto amin'ity tany ty, naka ny condition antsika olombelona. Tady ry havana, banjino zany asa-pamonjeny Jesosy Kristy zany, saintsaino isan'andro ny habeany zavatra nataony, ny akadiriny soa rehetra zay nataony, saintsaino isan'andro ny alehibeany famindrampony, saintsaino isan'andro ny hazo fijaliana zay namelana ny helokontsika. Ozy izy Paoly, ozy izy Petera, jereo ny hazo fijaliana ozy izy tsy zavatra mora simba na mora lota aka ny vola fotsy na volamena ozy izy namonjena anareo tamin'ny fitondrantena-dala fa ndrasoan'i Kristy, jereo ny hazo fijaliana. Fa ny hazo fijaliana, fa ny teny amin'ny hazo fijaliana de fahadalana ho an'izay very, fa herin'Andriamanitra kosa ho atsika zay ho vonjena. Mpanjiny ny hazo fijaliana, mpanjiny ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, mpanjiny ny fahavelomany Kristy ao anatinao, manana firaisana am'zany fahamarinana zany, iaino zany fahamarinana zany. Fa raha tena iainantsika zany, raha tena iainantsika zany de iseho amintsika ny alehibeany zany voninahitry Jesosy Kristy zany, ary ho hitatsika fa ho asehoany Jesosy Kristy amin'ny alalatsika ny alehiben'ny voninahiny, ny alehiben'ny fandreseny, ny alehiben'ny zavatra rehetra zay efa vitany. Ozy izy Jesosy hoe anaka, atoloriany fonao, atoloriany fonao.
mpanjino Jesosy Kristy, zay tompony finoantsika sy mpanevazy hoziziny Hebreo. Fa ny fanahin Jesosy Kristy de manondro mandrakariva, ary vavolombelona manambarany zany asampamonjena zany, ary ny fanamasina de vavolombelona mampibanjina atsika mandrakariva an'zany asampamonjena Jesosy Kristy zany, voninahitra ho an' Jesosy Kristy rerany. Amen.